Samy nahatsikaritra ny rehetra fanoverina ny vangongo indray ny fako ho an'ny tetondray ny vohitra sy ny manodidina tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay antony ara-teknika no nahatonga ny mpiasan'ny samva nampianto vonjomaika ny asa izay nitanteran'izy ireo raha nambaran'ny tale jeneraly vaovao eo anivon'izay samva izay. Ny farany herinandro teo no nanomboka ny vangongo ireo fako eny anivon'ireo daba-pako lehibe teny amin'ireo tanàna maro tao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Mitombo avo roa na avo telo enina betsaka ny fako hita teny amin'ireo tsena izay akoatra ny fako avy amin'ny isan-tokantrano dia hivangongon'ny fako mpivarotra ihany koa. Ahina amin'ny fahasalamanana ny fiparitahan'ny loto ka nanao antso avy ireo mponina monina eny amin'ireo toerana manodidina ireny daba-pako ireny. Ahitana taratra izany ohatra ny teto amin'ny tsena be ny sotry. Nao antso avy zany amin'ny tompona andraikitra izay hitoeran'ny tony zavatra tony satria ao ny aretina, ao ny mandositry ny olona ao anatin'ny zordira satria efa tao anatin'ny fahadiovana kely tsika teo dia iverenan'ny loto indray ka oka reto ka ho avy indray ty fividianana ka sao dia mety andoto ny tsiraray aminareo mbofidina nareo lanina tsy nareo lanito. Nisy tokoa ny fanapahana vonjomaika ny hetsika fanangonana ireo fako eny anivon'ireo daba-pako lehibe ireo araka ny fanamarihany tale jeneraly vaovao ny samva izay nanambara fa ny antony ara-teknika no nanotanterana izany. Afahana mandamina tsara ny andra-lanitra mandritra ny fitaovam-bavaratra satria mamotaka be zany raha vao tsy amboarina dia nisy asa nataon'ny Nicolas amin'ny alalan'ny famatsimbolana FD zany manamafy ny lalana mitsofoka makany amin'ny bokla anariana amin'ny fako dia tapitra tamin'ny herinandro iny le asa rehetrarehetra ary anatrika ny réception définitive an'le oasa io zany afaka andro vitsivitsy ny samva dia teo mampamaranana izay asa izay dia najanona kely aloha fidirana ny fako tena andalanitra satria eo ambonin'le tany andehanan'ny camion mihitsy no fanamboarana ny lalana ka raha nyrofina ny fako dia miitsoka fotsiny ety ambavady aty zany ny camion ohatra ka natao zay zany ny lafiny teknika anankiray voalohany. Nanararoatra io fotoana nampitsarana vonjomaika ny asa io nanaovana fojako izany ireo camion mpitatitra fako ihany koa ny samva. Mifanandrify amin'ny asan'ny samva dia efa miasa ihany koa ny rafitra RF2 manerana ireo boriboritany enina eto Antananarivo amin'ny fanangonana ireo fako any amin'ny daba-pako madinika any afovoan-tanàna any ka manangona izany fako izany entiny any anivon'ireo daba-pako lehibe eo anelanelany amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 2 sasany atoandro. Efa niverina nanomboka omaly moa raha fanazavana ny asa fanangonana fako tanterahan'ny ekipan'ny samva ka iverina ny tompon'andraikitra fa ho afaka atao anatin'ny andro vitsivitsy ireo fako mivangongo.